Ianao tsy mitsahatra manaratsy sy manenjika finoana kristianina isanandro. Zay kosa tsy mitsahatra mahazo ny fahasoavany sy ny fitahiana isanandro. Anehoany fitiavany sy ny famonjam-polo isanandro. Ka ny fanenjehana sy ny fanaratsiana ataonao anay tsy mahataitra anay akory zany. Araisinay toy ny zezika reny, tsy atao akivy fa ampiasanay atao ampitomboana ny finoanay tsirairay avy, ampitomboana ny fitiavanay an Jesosy Kristy. Reraka fotsiny ianao, angaverinao fa vao ianao ngany nanenjika ny kristianina tahaka an'io, nijoro foana io, vao nanomboka nijoro fotsiny ny fivavahana kristianina tamin'ny premier siècle, de efa teo fivavahana jiosy nanenjika anazy. Nefa ninona nitranga avy eo? Ny tempolony zareo ireny ravo noho ny tsy finoana ny Jesosy Kristy sy ny fanenjehana ny kristianina nenjehana, nefa vao maika ny tombo, vao maika ny joro, vao maika ny roborobo any. Taorianan'izay de inona indray ny zavatra nitranga avy eo? Tonga indray ny Empire Romanina nanenjika ny fivavahana kristianina ihany koa, nampamona an'ireo kristianina marobe, zay natonga an'ireo kristianina marobe maty martiry. Inona no nitranga avy eo? Tena natanjaka zany Empire Romanina nanenjika ny fivavahana kristianina zany. Kanefa ny ahoana? Zareo indray ny rava avy eo, fa ny kristianina ahoana? Mijoro foana, mitobo mandrakariva, ary hitatrika mandrakakaitriny fa mbola mijoro foana ny eglizy izay naorin'i Jesosy Kristy. Ka ianao avy ankehitriny de eritreritra hoe fanenjehana ataona de ataitra ny kristianina. Efa nampiomanina an'izany zay, efa Jesosy Kristy efa nampitandrina anay hatramin'ny voalohany hoe sambatra anareo raha enjehana sy tevatevaina, aratsiana lainga amin'ny ratsy rehetra noho ny amiko. Mifaly sy miravoravo ianareo, fa lehibe mivalopity anareo any an-danitra. Ka korazy ianao mahereza ianao raha mbola hanenjika anay fa zay de mitondra bavaka anao mandrakariva. Io mijoro foana io tsorava mandrakizay io mandram-piverin' Jesosy Kristy eny amin'ny laoan'ny lanitra, ary zay kosa de mitondra bavaka anao mandrakariva. Mahereza ianao. Zavatra tsy ampivoatra ny sainareo mihitsy ary tsy ahitanareo fahazavana amin'ny fiainanareo mihitsy ny fandosirana ny olona mety anohitohina ny finoanareo, na de mitondra zavatra marina ary zay tony, mitondra preuve scientifique, archéologique, mitondra zavatra logika, fa nareo tsy ienao an'izy mihitsy andosiranareo satria lazanareo fa antikristo io, lazanareo fa mpanenjika fivavahana io, lazanareo fa raisinareo fahavalo zany le olona. Ka tsy de tsy pahy ny bonne méthode amin'ny fiainana, miezaka miaino ny zavatra information rehetrarehetra, de eo anao no manapa-kevitra hoe tokony ino na sy tokony ino. Fa raha ohatra hoe andosiranao, raisinao fahavalo ny olona mitondra élément zay tsy miteniteny foana fa tena élément scientifique, archéologique, historique, de andosiranao raisinao fahavalo. Jereo fotsiny anzala le fitoriteny reto, ery Dadou sy ery Romily reto, andosiran zareo ny anao débat amiko. Aleo no ino moa zany mitatata isan'andro ary, ndamo famaly amin'ny islamo ary fa andosirana satria fantany fa za hitondra zavatra scientifique sy archéologique, zavatra azo tsapahitanana raisina. Inona moa le hoe scientifique, hoe maninona no inona ny scientifique, maninona tsy inona amin'ny baiboly de tsotra kely. Raha ny scientifique milaza fa nisy dinosaure 250 millions d'années, nisy dinosaure, de satria scientifique mitondra vestige paléontologique, vitany ara-dalana hoe ty le taolan'ny dinosaure, nalaina tarehy dinosaure de namboary misy dinosaure ty, io le izy azonao jehanao, io le dinosaure. Raha mitantara izy hoe nisy dinosaure taloha, misy proof. Fa raha hitantara anao anisan'izao zao tamin'ny 2000 ans Jesosy, tsisy élément archéologique na scientifique mihitsy manamarina fa Jesosy de nandeha tary, mikasika fiainan'ny Jesosy de nada. Nada. Ka raha ohatra ny miteny hoe zay mino ny science, ohatra hoe miteny science hoe ny tany tiky boribory, ny tany tiky mihodina amin'ny masoandro satria ny science de afaka maka sary, mandefa sonde spatiale izy ohatra ny izy moa James Webb na i Hubble, mandeha any millions de kilomètres any de maka sary ohatra zao ny univers, ohatra zao ny galaxie. Zavatra tsy ataon'ny baiboly zany, satria inona ny tsy anaovan'ny baiboly an'izany, satria ny olona ohatra baiboly olombelona ary olona bado tsy manana connaissance scientifique mihitsy, ny tsy manana élément mihitsy hoe inona mba zavatra mba hoe extraordinaire raha voakan'ny zareo.
ka raha mitena hoe nareo de mino hoe ny baiboly de tena Andriamanitra de tena mety reheta vatana ihany alay voambony alay voambany ihany fa ny tanjoko raha ohatra sy ny sasany tsy ny hoe ampialanareo amin'ny fivavahanareo na ny tanjoko de anososy ny fivavahanareo fa ny tanjoko de miezaka manohitra le lainga lazain'ny inona moa zany missionnaire lainga asesiky ny olona anatin'ny sainareo kasika ny baiboly ten'Andriamanitra ty baiboly ty zay ny zavatra ataoko miezaka manavitra anareo anatin'ny aizana fa raha Andriamanitra zany manoratra boky tsy tokony nisy diso isan-karazany zany diso na amin'ny lafin'ny histoire ny personnage ao anatiny ao diso be daholo ny ville lazainao ny événement anatiny ao tsisy mandeha am'izay milony Andriamanitra ve de anao faute grave ohatra zany de n'Andriamanitra ve na ohatra tsy Andriamanitra nanoratra an'izy direct fa ny mpaminany zany asany nanoratra an'izy de zavatra dikten'Andriamanitra ny mpaminany ve de diso omeko ohatra fotsiny nareo Lioka de niteny fa ny naterahan'i Jesosy de tamin'ny androny fisoratana anarana nataon'ny Romanina tamin'ny androny Quirinus fisoratana anarana tamin'ny androny iza moa Quirinus nefa zany fisoratana anarana tamin'ny androny Quirinus zany 6 après Jésus-Christ zany hoe efa taty arina ny naterahan'i Jesosy zany no nisy an'le izy zay mbola azo referina ihany zay fa i Matthieu de milaza fa i Jesosy dia teraka tamin'ny andron'ny Hérode zay maty 4 ans avant Jésus-Christ Andriamanitra ve de anao faute be ohatra zany Andriamanitra ve de draba be iteniteny fatana ohatra zany ampiosony zany i Jesosy rao zanak'Andriamanitra de tsy Jesosy raha verany tokony anahiran'ny Andriamanitra indrindra mikasika ny vina ny daty naterahany ina moa zany andro inona sy ndraitrarehetra lazana fa hoe 25 décembre nateraka an'i Jesosy tsy possible mihitsy Jesosy niteraka andro rinina raha ohatra ka misy ina moa zany mpiandrombo teny Ankalamanjana tery matony ny mpiandrombo mbola teny Ankalamanjana dikan'izany mety tany amin'ny septembre octobre tany fa raha 25 décembre zany rinina zany tsy possible zany de lainga be ohatra zany fe no anatin'ny baiboly de nareo de mbola mino any fa ten'Andriamanitra iny de omeko ohatra isan-karazany ohatra ny hoe ny Sodoma le tanàna hoe Sodoma et Gomorre tsisy mihitsy élément archéologique milaza fa nisy zany tanàna ny Sodoma et Gomorre zany nefa ny archéologie sy ny scientifique de afaka mamoaka zavatra any amin'ny 8000 ans amina million d'années afaka avoaka ohatra fotsiny miresaka fotsiny hoe ny temple Inca ny peuple Inca tamin'iny cordillère des Andes iny de vitan'ny archéologue antsoratra mipetraka dolodolo tam'izao nisy mpanjaka an'izao zao ny anarany tary nisy an'izao teto nisy cité an'izao karaha miteny izy hoe nisy mpanjaka zao teto de misy proof archéologique hoe mbola eo mihitsy le vestige le tanàna tamin'ny androny ataontsika hoe ny Égypte ancien resaka Toutankhamon Neferti Ramsès ataontsika hoe iza moa ty sadiriko anaran'le Cléopâtre zany hatretra zany de anan'olona proof misy boky mirakitra an'izany misy témoin oculaire nanoratra fantatra daholo izy zanak'anabavy Neferti na Ramsès tamin'ny taona firy ny nanjaka reo pharaon reo ary mbola hita amin'ny pyramide mbola hita soratra vita dolodolodolo zany fa mikasika ny Sodoma et Gomorre nada de lazaina koa fa hoe nisy ny faharodana ny mandany Jéricho vo proof amin'ny nina moa zany scientifique sy ny archéologique fa nisy fa le faharodana ny mandany Jéricho de tsy nisy anatin'izay lazainy anatin'ny bokin'ny Josué de anatin'ny bokin'ny Josué koa miresaka le tanàna antsona hoe Ai fa tsy n'existe akory zany de ohatra zany ny personnage ohatra hoe Abraham tsy n'existe mihitsy zany historiquement Isaka, Jacob, i Adama sy Eva, ry Kaina sy Abela nada tsisy élément na i Noé tsisy élément mihitsy archéologique nefa ny scientifique de mamoaka personnage nisy ataontsika hoe ohatra ny teniko teo ohatra Toutankhamon tany amin'ny 8000 année tany zany fa voaprofo ny fisiny zany ny Cléopâtre zany
de ohatr'izay zany ny fandehan'izy hoe mamoaka événement ny baiboly a ohatra ataontsika ohatra hoe ny safodrano tamin'ny andron'ny Noé tsisy mihitsy a ina moa zany élément scientifique archéologique manaprofo fa nisy déluge mondial zany tsy possible zany tsy nisy zany nefa ny scientifique afaka manaprofo hoe nisy période de glaciation nisy météorite nidoboka tam'izao fotoana zao namono ny dinosaure voaprofo daholo zany mipetrapetraka daholo déluge de milaza koa ny baiboly fa nisy ny exode na 600 000 personnes exode na 600 000 personnes 600 000 personnes zany mbola ampioson'izany ny zaza mambehivavy fa de tsy n'existe zany amin'ny tantara zany fa lainga be zany tsy n'existe mihitsy zany événement zany exode na 600 000 personnes zany tohatry zany koa ny conquête ny Kanaana hoe nina moa zany ny israélita ny nanao conquête ny Kanaana événement tsy nisy zany fa nina moa zany occupation ny Kanaana de nandeha progressif pendant des années ka ho tapitra eto en vidéo eto ny zavatra lazaiko hoe zavatra tsy mitombona lazain'ny baiboly zavatra lainga lazain'ny baiboly zavatra fanohitra lazain'ny baiboly tsisy mandeha am'izay loana ohatrany hoe ohatra fotsiny hoe Bethléem naterahany Jesosy sasa milaza fa hoe Joseph sy Maria avy any Nazareta de nidina taty à Bethléem de trariva tao sasa miteny ny evanjely sasa miteny Joseph sy Maria fa tao à Bethléem de ohatr'izay ka raha ohatra nino za tenenareo afaka miady hevitsika fa zany baiboly zany tsy possible mihitsy Andriamanitra nanohatra baiboly tsy possible zany Andriamanitra zany raha eritreretina fahaizany sy ny angezany tsy hanohatra fatifatina boky ohatran'ny baiboly tsy possible de ampiasain'ny olona amin'ino anao de hoe ty ny ten'Andriamanitra de ampiasain'izany ny Andriamanitra tsy misadresse anao gasy fa any Moyen-Orient ny Andriamanitra no miteny amin'olona any hoe ty matatara any Madagasikara any anatin'ny baiboly tsisy resaka Madagasikara anatin'ny baiboly tsisy personnage gasy nanoray tsisy rakoto ao tsisy kotozafa ao tsisy benafindro ao tsisy nininy fa tsisy zavatsy izy moa Marie Magdalena ao i Peter ao i Seta ao i tsy haiko iza de nareo ve de mino hoe Andriamanitra zao manoratra boky de makasika ny hébreu fotsiny ny resaka ao ny hébreu sy ny greka tam'izany fotoana zany ny tantarany ao anatiny ao ve de izy moa Damascus i Judea ny Galilea i Jordana tsisy afa-tsy zay tsy mamisymihitsy resaka hoe tany Nosipatra na hoe tany Amorondava na ny Berotsilovia tsisy resaka de nareo de tokony mba mailimaily hoe efa ahoana moa zany tsika de adion'Andriamanitra ohatr'izany satria ny antony de ampiasain'ny olona reo amin'ny baiboly lazain'ny olona fa Andriamanitra noratra an'iny de nefa zareo nitondra an'iny avy any de nadika Andriamanitra ve manoratra boky de tsy efa vita version rehetrarehetra amin'ny langa rehetrarehetra tsisy version malagasy impeccable fa de vazany andika lizy amin'ny teny hébreu le baiboly any de vazaha zany mandika lizy ho anareo nefa Andriamanitra anareo de Andriamanitra reo tsy niasa loha aminareo mihitsy fa ny vazaha no tavandrain'Andriamanitra hitory tena aminareo débile be zany débile be mba tonga havasaina azo atao ny mino an'Andriamanitra azo atao ny mieritreritra ny hoe mety misy fiainana ankoatr'rehetra zany fa ty resaka baiboly sy Jesosy ty de tena fampiasaina tanteraka i Jesosy zany proof scientifiquement fa nisy le personnage nisy tsy azo atao ny miady varotra mikasika an'io fa tena nisy le personnage fa leo hoe nanao fahagagany niakatra nandeha ambony rano niakatra velona any an-danitra nidina tany fianatsity ça relève que de fiction tsisy proof mihitsy eritreretinareo ve hoe olona nanao fahagagana hoe nampitsangana ny olona olombelona efa maty zany nitsangana velona nampiratra ny jamba nanovan'ny dovay nanovan'ny rano dovay nanao fahagagana rehetrarehetra io tsisy élément nanoray tam'izany andro zany olona efa nanoratra tam'izany andro zany efa nanoratra ny olona fa tsisy mihitsy olona tam'izany andro zany ka niresaka momba ny Jesosy tsisy ny olona nanoratra momba ny Jesosy de efa taty amin'ny fitopolo tamin'ny eratsika nanoratra baiboly de eo amin'ny 300 taona nanomboka teo amin'ny fitopolo ka hatramin'ny 300 fa tsisy mihitsy tamin'ny andron'i Jesosy nisy olona nanoratra hoe nahitany Jesosy nanao zao nanao so
zay le fampiasaona anatin'le izy, zay ny fampiasaona anatin'le izy. Ka les personnages n'existe fa ina moa zany les divinités no problème. De avy eo hitantsika taratra am'izao fotoana zao mampinopino fahatan'ny olona, ny gasy mino fa neny lava de mpaminany, ny gasy de mino fa leny lava de niteny ina moa zany langue rehetra zao tontolo zao teneny leny lava, nefa tsisy vidéo, tsisy proof, tsisy olona nanoray hoe tena misy témoin nalalaina feo tamin'ny radio tamin'ny andro neny lava ndraiky mbola efa nisy radio efa afaka anao enregistrement magnétophone, afaka naka tsy haiko vidéo, fa tsisy ninona mihitsy fa ny olona mino fa neny lava de mpaminany. Am'izao fotoana zao da mino koa ny olona fa izy moa maiola de mpaminany, de mitovy tsy safatry zany ny kristianina tamin'ny ina zany tamin'ny tana telopolo tany hoe Jesosy de nanao fagagana, Jesosy de nanao so mitovy tsy safa amin'ny finoanonareo fatany. De avy eo rehefa persécuté ndreo kristianareo tany amin'ny telopolo taorina de niatarany Jesosy de vao maika nihitatra le mouvement de les kristianina le persécuté eo ihany, fa taty amin'ny 325 de notre ère tamin'ny andro Constantin no nananganana amin'ny baiboly voalohany, nananganana amin'ny baiboly nangonina daholo ny évangile rehetra de tao amin'ny concile de Nicée. De tamin'ny andron'ny Théodose de niofficialisena le christianisme ou religion d'état. Inona moa ny antony niofficialisen'ny romanina ny christianisme fa religion d'état politique, satria ny empire romane efa nanomboka ny azoazo de mitady fomba irassemblena-le olona, fa ny romanina zany nino moa zany nino zavatra hafa zany, Sol Invictus nino romanina, mivavaka tamin'ny masoandro, mivavaka tamin'ny dieu Mitra zao hoe, fa rehefa hitan'ny zareo hoe ty kristianisme ty irassemblen'ny olona rehetrarehetra hoe daboy daholo ny fahavahana anareo so fa aloha ty zany amboariny ty baiboly ty tamin'ny andron'ny empereur Constantin. De zay de iny am'izay ny baiboly am'izay no entin'ny mpanjana tany any Madagasikara andemena ny saina, fa tsisy dikany zao io tretra fananana eto ambony tany zao, fa any ambony any misy Jerusalema vaovao de rofiny daholo fanananareo, lasa tsy manana an'le nao fitiava-tanindrazana ntsony reo, tsy manana an'le fiarovana ny arenanareo satria tsisy dikany, lasain'ny baiboly fa tsisy dikany io, de fa rofiny vazaha ihany, zalahy mitoro teny tsisy dikany io nefa zalahy mandroaka an'le arena, ary zalahy manan-karena be zao ny fiainany zareo aty. Zay le izy.